Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tany amin'ny 50 kilometatra avy teo amin'ny Université Adventiste tany Rwanda dia nisy pastora Adventiste nonina. Ity pastora ity dia nananjanaka anankiroa izay nianatra tao amin'izany université izany. Indray alina sahabo tokony teo amin'ny tamin'ny 12 ora teo dia taitra tampoka raha matovadiny nga pastora. Te hitomany mafy izy nefa tsy fantany ny anton'izany. Dia nofoazy ny vadiny ary nilazainy izay nanjoa azy. Angamba hoy ramatoa, misy toe-javatra mety mahazo ny zanantsika mihitsy. Andehantsika hivavaka ho azy ireo. Rehefa vita ny fiara-mivavaka izy mivady dia natory indray izy ireo. Tonga nefa ny ampitson'iny dia niteny tamin'ny pastora ny vadiny nanao hoe tena miahiahy mihitsy arangany amin'ny ankizy. Aleo mihitsy isika makany amin'ny université mba hijery azy ireo. Ary dia lasa nandeha izy mivady namonjy ny zanany tany amin'ny université. Rehefa tafahoana izy ireo dia niresaka tamin'izy mivady ny zanany 20 taona. Ary izao no nitantarainy tamin'ny ray aman-dreniny hoe izay ozy dia tena tia ny feon-kira roka. Manana kasety anankitelo nisy an'io karazana feon-kira io izy, izay nalefa matetika dia matetika tokoa. Ary ny anankiray tamin'izany karazana feon-kira izany dia milaza ny amin'ny famonoan-tena ary namerimberina hoe tokony hamonon-tena ianao, tokony hamonon-tena ianao. Ity zanany 20 taona ity mantsy dia mpianatra tao amin'ny kilasy fianarana fizika sy ny simia ary dia mbita ao an-tsainy tokoa ny hanamboatra poizina mba hamonon-tena. Tamin'ilay ora izay nahataitra ny reniny tao anatin'ny toromaso indrindra ka nahatonga ny reniny te hitomany mafy dia mafy no nampahavonina ity tovolahy ity hisotro ilay poizina izay efa namboariny. Nefa raha andeha hisotro iny poizina indrindra ilay tovolahy dia tsapany fa nisy tanana ny sakana azy tsy hanao izany. Ary dia niaika izy fa Andriamanitra tokoa no nisakana azy tsy hamonon-tena. Dia nitantarain'ireo ray aman-dreniny tamin'ilay zanany lahy ihany koa izay niseho tamin'iny alina iny. Talanjona ilay zanakalahy. Nisaotra an'Andriamanitra izy mivady noho ny namonjeny ny zanany ary dia nanapa-kevitra izy mirahalahy zanaky nga pastora fa handoro reto kasety reto. Ny kasety anankiroa raha vao natsipy tao anatin'ny afo dia avy hatrany dia may. Fa ilay kasety fahatelo kosa izay nisy niafatra fitaomana hamonon-tena dia indroa no nipitika niala tao anatin'izany afo izany. Tamin'ny farany dia niangavian'ilay tovolahy ny namany anankiray mba hanipy izany tao anatin'ny lelafo ary dia maikila tanteraka ilay kasety izay natsipy tao. Eny tokoa ry mpiaino jaina, rankizy, ry tanora namako, tsaroa fa ninona miteraka fahasimbana na fahavoazana sy izay mitona anao hanao ratsy dia avy amin'ny Satana avokoa izany. Aoka isika tsy ho voasariky ireny zavatra manidoka izay tsy izy eo am-boalohany ireny, kanjo mitera-doza amin'ny farany. Feon-kira mitarika anao hamonon-tena, feon-kiran-devoly izany. Feon-kira mitarika anao hanohatra ny ray aman-dreninao, feon-kiran-devoly izany. Ny devoly no namorona ny mozika rock and roll. Ko raha miaino izany isika dia mianjera mivantana eo an-tanany. Izao no fampitandremana nomen'ny tenin'Andriamanitra hoe mahonoana tena, miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo.
petera voalohany toko 5 andinny 9 sy ny 10. Atramizay tsy sitraka fankehitriny izao voatsapako fahay ny fahendrenao ihany no tokony ho katsaiko tolory hery sy finonao raya zakomandao rehetr'izay tsy mety atramizay tsy sitrakao fankehitriny izao voatsapako fahay ny fahendrenao ihany no tokony ho katsaiko raio ampianaro ao zay tena sitrakao maolo maovao homendritro anao ka tsy venindalanao intsony satria efa nametraka lay vady hoe iovao anaraka ny sitrakao iovao koa masinomba tsy anitso hoe iovao fizay no fanantenako atrizay ka atanako fa tsara ho any fiainako Tarika Bily. Sasao madio aoray mba iovakana radianao ahay itondr'ireo talenta hoentina mba iteranao kifonako eto anio reotavy takoatrizay ny famelanao ihany no ahafankelokay raio ampianaro ao zay tena sitrakao maolo maovao homendritro anao ka tsy venindalanao intsony satria efa nametraka lay vady hoe iovao anaraka ny sitrakao iovao koa masinomba tsy anitso hoe iovao fizay no fanantenako atrizay tatanako fa tsara ho any fiainako raio ampianaro ao zay tena sitrakao maolo maovao homendritro anao
ty efa nametraka lajoaty hoe iovao anaraka nisitraka iovao oamasinoba janitsole iovao fizay no fanantenako atrizay katanako fatsara hoany fiairako katanako fatsara hoany fiairako katanako fatsara hoany fiairako. atolotry ny feofanantenana ho anao tsara ho fantatra. miarahabanao hatrany a manaraka izao fandarany tsara ho fantatra izao ny namanao pastory Soladina miaraka amin'ny teknisiana Fezoro izay isorana noho ny fandavatena ankehitriny ary misotra tsika rehetra manaraka ampahalianana izany fandaharana izany. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zavatra dinitsika androany dia ny filazan'ny Baiboly ny mahandriamanitra any Jesosy Kristy na Isa ibn Mariama izany. Satria mantsy amin'ilay tsara fantatra tahaka an'izao tsy dia ny zavatra itovizana ihany no resahina fa ino koa mahasamihafa azy. Dia ny Baiboly manontolo hitantsika teto ny filazana tao amin'ny hoe Jaona toko voalohany ny 4:4 izy hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamitsika. Naseho teto zany zavatra izany. Zany hoe ilay Jesosy zany na Isa ibn Mariama dia tenin'Andriamanitra izy. Hoe kalimatillah ozy ny Coran. Ka ilay teny zay ambaran'ny filazantsara ny Injily fa izay iteny tao amin'Andriamanitra ozy izy ka ny teny dia Andriamanitra zany hoe amin'ny Baiboly zany le Andriamanitra sy ny teny dia raha ihany izany. Ao amin'ny Matthieu toko voalohany ny 9:17 ny anjeny misy no ny teny hoe ary ny anarany ta hoe Emmanuela. Ny dikany dia hoe amintsika Andriamanitra. Rehefa nizahako le filazantsara Injily dia ozy izy hoe Allah ma'ana. Allah zany io Allah ma'ana ma avec na Dieu avec nous. Ao amin'ny Filipiany toko 2:15-17 dia izao ny zavatra hovakina. Ao koa ho aminareo izao isaina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Izay na dia na ny endrik'Andriamanitra dia tsy natao ny hofikiriny ny fitoviny tamin'Andriamanitra fa nifoanany tena ka nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitovina amin'olona. Jesosy ny teny ambareto. Naka ny endriky ny mpanompo izy nanetry tena zany izy. Dia tonga ho manam-pitovina amin'olona. Ary efa hita fa nanantarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky ho faty tamin'ny hazo fijaliana. Le hoe tsy nataony zavatra ho fikiry ny fitovina amin'Andriamanitra. Mety teny sasany hoe ay zany tsy ten'Andriamanitra izy fa hoe mitovitovy. Io le hoe le tenin'Andriamanitra dia mitovy amin'Andriamanitra. Hoe mpanjaka anankiray rehefa miteny dia ny teny dia mitovy amin'ilay mpanjaka. Zany hoe le mpanjaka le teny dia tenin'ny mpanjaka dia mitovy amin'ny mpanjaka na lay teny dia mpanjaka. Ary ny Josy moa tsy nanaika izay mahandriamanitra an Jesosy izay dia ozy izy hoe olona ihany ianao ka manao ny tenanao ho Andriamanitra. Zao no zavatra vakitsika. Misy boky anankiray nisoatany teolojiana anankiray da hoe Omar El Sabti
Donc lorsque Jésus était sur la terre, il révéla aux hommes par ses actes le véritable caractère de Dieu que personne n'a vu ni ne peut voir. Parce qu'il était le Verbe et l'Esprit de Dieu, Jésus avait tous les attributs de la divinité. C'est pourquoi il est le Fils de Dieu et non l'associé de Dieu. Misy mieritreritra hoe ny filazana ny Jesosy ho Andriamanitra dia fanekena ho Andriamanitra maro, roa, associé moa ko voalaza eto. Ilo hitantsika amin'ny Korana hoe moshrik. Tsy moshrik zany fa de hoe iray amin'Andriamanitra izy. Ary le hoe Esprit de Dieu dia zay voalaza ny Korana. Kalmatillah Jesosy, roho Allah. Ary tsy misy filazana maha roho zany ao amin'ny Koran fa tsy Jesosy ihany tao hoe roho Allah. Misy mieritreritra hoe fofony io. Hitantsika teto hoe roho al-Qudus. Jesosy ihany voalaza fa mana roho al-Qudus. Roho fanahy, Qudus masina. Zava-dehibe izany zavatra izany. Ary hitantsika tato amin'ny Anisa, surata Anisa, toko faefany faraka amin'ny 70 nahatatsika an'izay fanambarana izay. Misy zava-dehibe tsara ho fantatsika eto fanambarana avy amin'ny olona tsy kristianina ity. Tany amin'ny taona 20 taorian'i Jesosy Kristy, zany hoe plein le jeune. Tany amin'ny 20 hatramin'ny 410 taorian'i Kristy nisy ny lehilahy ty de izy hoe mikasika an'ireo kristiana zany resany eto izy hoe nivory tamin'ny andro raikitra ireo kristiana talohan'ny fiposahan'ny masoandro, nihira fiderana any Kristosy tahaka ny fanao amin'Andriamanitra izy ireo. Tsy mino Jesosy ty lehilahy ty fa de zao ny zavatra hitany zany sy reny nambando izy hoe nivory izy ireo niderany Kristosy, Kristy zany tahaka ny fanao amin'Andriamanitra. Nanambara koa i Tasity. Tasity io tany amin'ny taona 520 hatramin'ny 20 taonan'i Kristy, de tany amin'ny taona 220 nanaovany izao fanambarany izao. De fanambarany de zao nisy haitrano zany tany a Roma, incendie, de ireo kristiana no nampangaina ho nahatonga izany haitrano izany. De aussi izy Tasity hoe ce nom leur vient de Christos, qui avait été livré en supplice par ordre de Ponce Pilate. Nanaiky izy fa izany anarana Kristy zany dia avy amin'ny Kristy izy zay nomboina nomelon'ny Ponce Pilate tam'izany fotoana izany. Ny zany de anaiky fa nisy zany Jesosy Kristy zany de nomboina tamin'ny azo fijaliana tamin'ny andron'ny Pilato izany. Filôzofy anankiray atao hoe Cels andray tany amin'ny taona 770 taonan'i Kristy, zao nambarany izy hoe vous donnez pour Dieu un personnage qui termina par une mort misérable, par une vie infâme. Anareo dia mandray ho Andriamanitra ozy lehilahy anankiray zay naneritry tena ozy izy zay ny afaran'ny fiainany de nampalahelo fa de nizaly amin'ny fomba mahatsiravina ozy izy. Eto zany dia manezingezina mihitsy fa na ireo tsy kristianina dia nanaika any Kristosy na Jesosy Kristy ho nivavahana, nitopoina tahaka an'Andriamanitra voalaza eto. Koa zava-dehibe amin'izao tsara ho fantatra zao no azengezenana ny voalazan'ny Baiboly mikasika an'ity Jesosy Kristy na Almasiho Isa body Mariama tika dia misaotra anao amin'ny heno naraka izany fandaharana izany. Barakallahu fika. Dark en semaine. Loza marobe no ia trano izao tontolo izao efa tototry ny hota
radio livonany izo zavatsy taontsika rehetra irefamata kana efa tsapanao moavitsy mbola mataitrana kirisisany ty hotapitrany fotona sono safidianana andasakaiza dinizao anizao mailaza siampandriza ifantandrao mitsangaiana dilazao reo namana. Ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR NLG. Fantatra oveny aminy la Kristy zay maty teo amin'ny azo fijaliana ka ny rany izay latsakany ny fanana vitany ianao izao azakivy fa andrandrao ny masonao fizy an'ilay vononandraiana atsaharo ny sainto atsaharo izao ny tomany ka tsirio ny ratrany andao dinizao anizao mailaza siampandriza ifantandrao mitsangao ny pasaiana dilazao reo namana. Farenoveny aminy lay mpamonjy lehibe zay ho avy andrahoniny sy mianjely alikisy zay manotrona azy amin'ingony nahitra feo manaritra re sy manako andanitra kiza mono tsy angovisa anketriny izao no fotona azonao io manana ratinao ny ovonona andasakaiza dinizao anizao mailaza siampandriza ifantandrao mitsangao ny pasaiana dilazao reo namana. Radio feony fanantenana. AWR manolotra ho anao feony fanantenana. Ahoana tokoa moa ny ambaran'ny soratra masina mikasika ny amin'ity fahafatesany ity. Raha vao ity resaka hoe fahafatesana ity no resahana dia betsaka dia betsaka ny resaka mandeha momba izany. Azo vondrona ho roa mazava tsara ireo fijery momba ny maty eo anivon'ny fiangonana kristianina. Ao ireo mieritreritra hoe ny vatana ny maty fa ny fanahy mbola velona sy miriry ihany ao aoriana ny fahafatesan'ny vatana. Ary ny faharoa indray dia milaza hoe maty ny maty ary miandry ny fananganana amin'ny maty ao pasana izy manam-piverin'i Jesosy eny amin'ny raha milanitra. Sahirana ny saina mieritreritra an'izany hoe ny iza ny marina iza no arahana, fa mba azahoantsika mamaly izany fanontaniana izany dia andeha ho jerevantsika izay ambarany soratra masina momba ity resaka ity. Ao amin'ny Genesisy 2:7 dia mitantara ny amin'ny namoronana ny olona. Izao no voalaza ao amin'ny Genesisy 2:7 ary vovotany ny namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona ary nofon'ny fofinaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy.
misy raikim-po izay men'ny soratra masina eto momba antsika olombelona. Vovotany nampiana fofinaina mahavelona no nahatonga ny olona anankiray olona velona na fanahy velona zany. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona moa ty olombelona ity na inona ty fanahy velona ity? Mety maty ve sa tsy mety maty izy io? Ny Ezekela 9:12 any andinin'ny 4 no mamalo atsika izany fanontaniana izany, ary Andriamanitra amin'ny alalan'io 9 io no manome zany valiny zany. Hoy ny fivakiny zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy: indro any fanahy rehetra ny fanahany ray, dia toy zany koa ny fanahany zanany. Samy ahy ireny, ny fanahy izay manota no faty. Ambarany eto zany fa ny fanahy izay manota, na amin'ny dikateny hafa ambarany hoe ny olona izay manota no faty. Rehefa misaraka ireo singa izay namorona an'Andriamanitra ny olona, dia maty ny olona iray. Tsy misy tavela fa miandry ny fitsanganana amin'ny maty izany olona izany vao velona indray. Tsy marina zany ny filazana fa velona miriry ihany ny fanahin'ny olona anankiray. Ireo singa izay nataon'Andriamanitra ireo dia tsy misy resaka fanahy eo, fa ny resaka resahana eo dia ny hoe vovotany miampy fofinaina mahavelona na rivotra zany raha tao amin'ny teny hafa. Ao amin'ny Tesalonianina 1:4 ny 15 sy 9 dia mampiariary an'izany ny soratra masina. Ndengevaka itsika izay voalaza amin'ny Tesalonianina 1 io 4 ny 15 sy 9. Ahitantsika hoe avy aiza tokoa no mitsangana ny maty amin'ny fotoana iverenan'ny tompontsika eny amin'ny raha molanitra. Zao ny fivakin'izany teny zany: fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo, dia tsy mba heloza efa nodimandry akory, fa ny tenan'ny Tompo nidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetan'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ambaran'ny soratra masina mazava tsara eto fa hifo avy ao am-pasana ireo izay nodimandry ao amin'ny Tompo amin'ny fotoana izay iverenany. Tsy nilaza ny soratra masina hoe efa avy any an-danitra ny olona anankiray no natsoana na avy any amin'ny afo be na avy any amin'ny afo fandiovana, fa ao am-pasana no atsangan'Andriamanitra izy amin'ny fotoana izay iverenany zanany eny amin'ny raha molanitra. Ary ny ohatra rakaiky azontsika raisina any amin'izany dia tsaroantsika ny tantaran'i Lazarosy. Lazarosy dia tao am-pasana no natsangan'i Jesosy rehefa avy ny levina efarana tao. Ao amin'ny filazantsarany Jaona 1:12 ny 13 sy 14 dia milaza an'izany. Tiako raha vakitsika ihany koa io teny io mba azahoantsika an-tsaina hoe ahoana tokoa moa ny ambaran'ny soratra masina mikasika ny amin'ity fahafatesany ity. Jaona 1:12 ny 13 sy ny 14. Ary rehefa nanao zany teny zany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoa, dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy misara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka avelao andeha. Tsy avy any an-danitra na avy any atoeran-kafa no niantsoana Lazarosy hitsangana tamin'ny maty, fa avy ao am-pasana. Raha tao amin'ny teny tsotra zany dia hoe maty ny maty araka ny filazan'ny soratra masina azy. Tsy misy fanahy velona mandehandeha miriry an'izany, fa rehefa maty ny olona anankiray mitsahatra ny fofinainy dia maty miaraka amin'izay ny maizy azy ray manontolo. Soratra masina dia mampahafantatra ihany koa fa Andriamanitra irery ihany no tsy mety maty. Raha mamaky eo amin'ny Timoty 1 ianao 1:17 dia miteny an'izany ny soratra masina, ary ao amin'ny Timoty 1:4 ihany koa ny 15 sy 19 dia manamafy fa Andriamanitra irery no tsy mety maty. Ny vaovao mahafaly izay ampitaina amintsika kosa nefa dia izao: azo atao ny mandresy ny fahafatesana, ary manana ilay tsy fahafatesana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy. Ao amin'ilay Jaona 1:12 izay nivakitsika teo ny 15 dia milaza hoe Jesosy no miteny eto:
hoy jesosy taminy izao ny fananganana ny maty sy fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Maty ny maty, kanefa ananan'i jesosy ny fahefana anangana azy amin'ny maty ho an'ireo izay manana ny fiainany voafinao aminy. Ny fanontaniana izay tokony hipetraka amintsika amin'ity anio ity dia ny hoe aiza ny fiainanao no miafina? Ao aminao ihany ve sa miafina kosa ao amin'i Jesosy Kristy? Raha ao amin'i Jesosy Kristy dia tsy hanana olana ny amin'ny fahafatesana ianao, satria izy no mpanangana ny maty sy fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Apokalipsy 1:7 no vakitsika farany. Mitantara ny soratra masina fa any am-pelatanan'i Jesosy ny fanalahidi ny fiainatsita sy ny fahafatesana. Nde vakitsika izay voalaza amin'ny Apokalipsy 1:7 dia ilay velona efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidi ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Ireo izay manana ny fiainany voafinao amin'i Kristy dia tsy hanana-polana ny amin'izany fitsanganana amin'ny maty zany sy ny fahavelomana mandrakizay, satria any amin'i Kristy ny fanalahidiny ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Andeha hivavaka isika maranantsika n'izao fotoana izao. Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitra misaotra sy makasitraka anao zahay ny amin'ny fotoana izay nomenao anay indray tamin'ity anio ity, dia nazahoanay nianatra ny teninao, nampahafantarinao miharihary fa ho an'ny soratra masina ho anao dia maty ny olona anankiray rehefa misaraka ny fofinaina sy ny vovotany izay namoronana azy, ary tsy misy fanahy velona mandehandeha izany. Ny vaovao mahafaly izay nomenao anay kosa nefa tamin'ity anio ity dia ny hoe ireo izay maty ao amin'ny tompo dia isy fotoana hitsanganany iray amin'ny fotoana izay hiverenanao eny amin'ny raha omolanitra na angon'ireo izay anao. Koa ny fanirianay tompo dia mba handray anao ho tompo sy mpamonjy ny tenanay manokana izay, ary ho ekenao izany fanoloran-tenanay izany amin'ity anio ity, ka raha hiveriny ianao dia isan'ireo izay hitsangana ao mivovoky ny fahafatesana izay, raha sanatrika efa maty ary raha mbola velona dia hovay mba afaka hiary hitoetra aminao any amin'ilay fiainana mandrakizay. Misaotra ny amin'ny valim-bavaka izay ho atolotrao amin'izany, fa tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy anay sy mpanangana amin'ny maty izany vavaka izany. Amen. Tarika tia ray. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70.
awr feon'ny fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. dia fifaliana ho an'ny namanao Eliandry Mitansoa ny miaraka aminao anatin'izao fandarana ho an'ny fiaina mpianakaviana izao. Asana efa nandre olona ny teny toy izao ianao. Ny anay efa toetra ny fandovana ka tsy afaka amin'izany tsony zahay e. Na koa hoe eny fantatro fa ratsy izany fanao izany, fa efa izany daholo nataony razambenay, ny dadabenay, ny ray aman-dreninay, ka iza ary aho no afaka anaovan'izany, sy ny sisa sy ny sisa. Ny vaovao mahafaly dia izao, tsy nataon'Andriamanitra hifandovana ny fanao ratsy ny toetra ratsy. Tsy nataon'Andriamanitra hifandovana ny fanao ratsy sy ny toetra ratsy. Ka hoe rehefa izay ny nataony dadabea, ny razambea, nataony dada sineny dia manana zo koa izay hanao tahaka an'izany. Tsia. Ny tsara no lovaina. Vaovao lehibe dia izao, ary vaovao mahafaly avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia ity: azo atao tsara ny mandrava sy manova ny toetra ratsy ny fandovana. Azo atao tsara. Manina moa isika no miresaka an'izany aloha? Be dehibe ireo torohevitra alefa amin'ity fandaharana ity, na ho an'ny tanora, na ho an'ny ankizy, na ho an'ny fiainam-pianakaviana sy ny sisa. Dia misy ireo olona zay voafatotry ny fisainana hoe izay efa ohatran'izay mihitsy, efa hatramin'ny razambenay, efa izay nazatra anay, tsy afaka amin'izany tsony zahay. Be dehibe ny voafatotro izay fisainana izay, dia izay no manaka anazy tsy handray an'ilay torohevitra, tsy hanaraka ilay torohevitra. Azo atao tsara ny mandrava sy manova ny toetra ratsy no lovaina. Aka pirofo raha baiboly mihitsy sika. Ao amin'ny tantara faharoa toko 7:30 sy ny 2 dia izao ny vakitsika: rombony 10 taona Manase fonizy vao nanjaka, ary 5:10 taona nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehova izy, tahaka ny fahavetavetan'ny firenena izay niroahan'i Jehova tsy ho eo anoloan'ny zanak'Israely. Hitantsika eto fa ny mpanjaka Manase dia iray amin'ireo mpanjaka faran'izay ratsy fanahy indrindra teo amin'ny Israely. I Amona zanany izay nandimby azy dia mbola nanaraka ny adalany rainy koa, na dia efa nifaizin' Jehova aza ny rainy dia tsy mba nahay nakalesona tamin'izany izy. Satria izao mivakitsika eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 17 amin'ny tantara faharoa toko 7:30 ihany. Tantara faharoa toko 7:30 ka hatramin'ny 9:17. Izao mifovakin'izany: ary Manase lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao an-tranony, ary Amona zanany no nanjaka nandimby azy. 12 taona Amona fonizy vao nanjaka, ary 2 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehova, tahaka ny nataony Manase rainy ihany izy, fa ny sarin-javatra voasikotra rehetra nataony Manase rainy dia namonoany Amona zavatra atao fanatitra ka notompoiny. Tena nandova faharatsiana i Amona, nataony Manase rainy ihany nataony. Nandova ny toetra ny rainy mihitsy i Amona. Ny hafarany Amona moa dia ny mpanompony ihany no ny komy sy namono azy. Ary rehefa maty Amona dia nandimby azy ny zanany antsoina hoe Josia, vao 9 taona monja. Dia izao ny vakitsika mikasika an'i Josia ao amin'ny tantara faharoa toko 4:30, 1 ka hatramin'ny 7 sy ny 7:30. Tantara faharoa toko 4:30, 1 ka hatramin'ny 7 ary ny 7:30. Izao ny fivakin'izany: 9 taona Josia fonizy vao nanjaka, ary 1:30 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy eo mason'i Jehova izy, ka nandeha tamin'ny lalan'i Davida rainy, fa tsy mba nivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Fa tamin'ny taona fahavalo nanjakany raha mbola zatovo izy, dia niatomboka nitady an'Andriamanitra Davida rainy, ary tamin'ny taona faharoa ambin'ny 10 kosa dia niatomboka nanadio an'i Joda sy Jerosalema izy,
mba tsisy fitoerana avo na asera na sarin-javatra voasikotra na sarin-javatra anidina intsony ary noravan'ny olona teo anatreny Josia ny altarany Bala dia anjarantsika manao ny toeny na dia mbola zaza azy izy dia sa nanova zavatra ary tena zava-dehibe ilay fanovana nataony satria tsy navela nitombona ilay toetra ratsy ny fandovana ireo razambeny ireo mpanjaka ny fandimby nompiteny zany toetra ratsy ny fandovana ireo razambeny zany ny fanoatra tanteraka tamin'ny nataon'ny rainy sy ny raibeny nataony dia azonao vakiana tsara zany fanovana goavana nentin'izany ao amin'ny tantara faharoa toko fa 4 manontolo tantara faharoa toko fa 4 raha amin'izao fotoana izao zany dia mety hisy teny hoe elahy zay zaza voamaly ve ny sahanova zavatra efa nahazatra ny olona nandritry ny taona maro tsy hanahaka andrainy sy ny dadabeny ihany ve io hoe hoy indray ny sasany tsy ariavana rehefa tapa-kevitra ny hanao fanavozana izy rehefa tapa-kevitra ny hanova zavatra izy dia ny hanapotika ny sampy rehetra sy hamerina ny olona amin'Andriamanitra dia Andriamanitra ny niara-niasa taminy vitany nanapotika ny sampy rehetra nahazatra ny zanak'Israely vitany namerina ny olona tamin'Andriamanitra velona tsy misy fangarony vitany teo ambany herin'i Jehova ny asa fanavozana rehetra tsy navela ny tombona mihitsy ilay fiteny malaza hoe tahaka andrainy ihany ny toetran'ny zanany tsy navela ny tombona mihitsy zany raha azon'Andriamanitra natao tamin'ny Josia zany nahoana moa tsy azo ny atao amin'ny fianakaviana rehetra mifandova toetra ratsy nahoana ny tsy ho azo natao aminao tanora mbola zaza io tsy voatery andova toetra ratsy ianao tsy voatery ho ratsy avokoa akory ny taranak'ireo olon-dratsy amin'ny karazan'olona rehetra dia ahitana adala sy endry avokoa amin'ny fiaviana rehetra ry tanora azarahana anjamba ndre modely ratsy omenanao sahi mitondra fanavaozana ary atombohy amin'ny tenanao izany aza vely itoy ny fahazaran-dratsy ny fandovana aza manaiky handova fahazaran-dratsy aka ohatra faharoantsika aty amin'ny testamenta vaovao mihitsy ary Jesosy mihitsy no alayntsika ohatra tsy navelan'i Jesosy hitombona koa izany hoe tarana-boanjo fotobonemba izany na ilay fiheverana manao hoe rehefa ratsy ny dadany sy ny dadabeny sy ny dadany dadabeny dia tsy maintsy ratsy koa ny zanany tsy marina ara-baiboly zany vakio tsara ireo razamben'i Jesosy ao amin'ny Matio toko 1 vakio tsara fa mifangaro amin'ny razamben'i Jesosy ny olona ratsy sy ny olona tsara jereo ry Tamara voalaza ao ry Davida izay sady naka vadin'olona namono vadin'olona Rabajanga ry mpanjaka Manase sy ny mpanjaka Amona izay vao nresantsika teo dia tao anatin'ny razamben'i Jesosy olona ratsy fanahy sady mpanompo sampy samy tafiditra tao anatin'ny razamben'i Jesosy avokoa fa tsy nanaiky handova toetra ratsy Jesosy milaza amintsika mazava tsara zany fa tsy nitombona teo amin'i Jesosy ilay hoe toetra ratsy ifandovana tsy voatery handova ny toetra ratsy ny dadanao sy ny reninao sy ny razambenao ianao averina ihany izay ary tsy azonao anamarina teny zany hoe zany ny toetra ny dadanay zany ny toetra ny dadabe ny razambenay evotro zany ka nanino izay ny tsy ohatran'izany tsy afaka manamary tena ianao matetika aza ireo olona namiratra ao amin'ny baiboly anie dia olona nanana razambe ratsy toetra Jesosy ohatra vao nresantsika teo Josia vao hitantsika teo Josefa ary misy koa ireo nanana ray aman-dreny tsara toetra kanefa niteraka zanaka tena ratsy fanahy tahaka ny Elipisorona ohatra misy koa zanak'olona mpivady iray ihany nefa niteraka zanaka roa tsy mitovy toetra mihitsy nampirahalahy ray tapo iray ireny rairay aza ohatra Jakoba sy Esau ndray ratsy ndray tsara ohatra Kaina sy Abela ndray tsara ndray ratsy ka tsy mitombona mihitsy le hoe toetra ifandovana ara-baiboly misy dia misy ireo mifandova toetra ratsy vokatry ny hery-miasa mangina avy amin'ny ray aman-dreny tahak'izay voalazo amin'ny Ezekela toko 12:7 sy 7 nonge zay retsika vetivety Ezekela toko 12:7 sy 7 indro ny mpanao oabolana rehetra dia amely ianao amin'izao oabolana izao hoe manahaka andreniny ihany ny zanany vavy
ianao dia zanakavavindreninao izay mahafoy ny vadiny aman-janany ary ianao dia rahavavinareo rahavavinao izay nahafoy ny vadiny aman-janany itita ny reninareo ary amorita no rainareo kanefa dia misy koa ireo mifandova toetra tsara vokatry ny hery-miasa mangina tsara teo amin'ny ray aman-dreny ny fandimby tahaka an'izay hitantsika ao amin'ny Timoty faharotoko voalohany 1:5 fa nisy nahatserovako ny finoana tsy mihatsara velatsia izay ao anatinao izay nitoetra talota ao anatin'ny Loiza renibenao sy Eonika reninao ary matoky aho fa ao anatinao koa izany. Vaovao mafaly araka izany ny ahitantsika tao amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy voatery handova toetra ratsy sy fahazaran-dratsy na fanao ratsy avy amin'ny ray aman-dreny na ny razam-bentsika isika. Afaka manova zavatra tsara ianao tanora io. Ry tanora, azarana anjamba ndry modely ratsy omenanao. Sahi mitondra fanavaozana ary atombohy amin'ny tenanao izany. Aza vely toy ny fahazaran-dratsy ny fandovana. Aza manaiky handova fahazaran-dratsy. Angatao Andriamanitra hanampy anao hanatanteraka ny fikasana tsara izay napetrany tao aminao, hitondra fanavaozana manomboka amin'ny tenanao sy ny piraitapo aminao ary ny manodidina anao. Hasinas Group. Radio AWR ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Radio Feony Fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny Radio Feony Fanantenana. Tonga amin'ny fiafaran'ny fianarana isika amin'ny ity anio ity.
noho izany dia fifaliana ho any miarabanao noho ny fahazotoanao niara-nianatra teto tao anatin'izay andro vitsivitsy izay ka mialohan'ny fianarana ary dia andeha aloha isika hivavaka. Ray malalo mankasitraka anao manokana izahay noho ny fitahinao anay tao anatin'izay andro vitsivitsy izay zay nianaranay ny teninao. Tsapanay fa teo ianao nampianatra anay koa raha marana izany izahay ankehitriny dia mbola maniry koa raha maniry ny finantananao anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eto ampamaranana ary dia tiako ny amerina aminao ny lohahevitra izay nianarantsika dia ny hoe miara-miasa amin'Andriamanitra. Nahita tsara isika fa tena azo atao tsara kay ny miara-miasa amin'Andriamanitra ka i Abrahama no ohatra velona mikasika izany. Nahita ireo toetra tsara tao amin'ny Abrahama isika dia ny fitiavana mandray vahiny sy ny fitiavana ny olona rehetra ary ny fitiavam-bavaka. Tena fomba fiainan'i Abrahama mihitsy ireo toetra ireo. Ho azy dia tsy zavatra sarotra sy mila ezaka mafy ny fanaovana izany fa tena fifaliana ho azy mihitsy. Koa raha ny famonjena ny olona no asa tena taon'Andriamanitra dia tena izany koa no asa izay nataon'i Abrahama. Tena nitady izy izay hamonjena ny hafa. Toy izany no nataony tamin'ireo mponina tao Sodoma sy Gomora. Toy izao no nambarany mpandinika anankiray. Ny nahatonga ny Abrahama nitalao fatratra toy izany dia noho ny fitiavan'ireo fanahy izay ho very. Ny faniriny hamonjy ny mpanota dia nahiry lavitra noho ny fankahalany ny fahotana mahatsiravina vitan'ilay tanàna ratsy fanahy. Ohatra tokony alaintsika tahaka eo anatrehany ratsy fanahy izany ho ampitiavana naseon'ilay patriarika izany. Voadidin'ny olona izay mizotra ho amin'ny fandringanana toy ny olona tany Sodoma fahizay isika. Isanandro dia mikatona eo amin'ny fiainan'ny olona sasany ny varavaram-pahasoavana. Isanora dia misy olona izay mameno mitafotafo ny kapoaka ny faratsiny, koa aiza izay mba feo hananatra azy ireny handositra ny loza manandindona azy. Aiza izay tanana hitsotra hanavitra azy tsy ho tratry ny fahafatesana. Aiza ireo mpifona amin'Andriamanitra mba hitalao amin'ny fanetretena mafana sy finoana maharitra ho an'ireo olombery. Mazava be izany fanambarana izany fa tena mila manao toy izay nataon'i Abrahama koa isika. Mbola nanohy ihany moa ilay mpandinika fa ny toe-tsain'i Kristy Jesosy mihitsy no toe-tsaina izay nanetsika an'i Abrahama. Ilay toe-tsain'i Jesosy be fitiavana teo amin'ny fiarahamonina no niainan'i Abrahama. Ny fanerasera tamin'ny pomba mendrika tamin'ireo mpiray fininana tamin'ny Abrahama. Noho izany dia no hajaina faratra izy teo amin'ny fiarahamonina. Dia toy ny fanajana mpanapaka ambony sy endry. Ny fiainan'i Abrahama izay nifanohitra tamin'ireo fiainan'ireo mpanompo sampy dia tena nanana hery hitaona ho amin'ny tena finoana marina. Ny toetra ny mahatoky tsy miovaova teo anatrehan'Andriamanitra. Ny fiainany Mateoty, ny fanaovantsoo izay nasehony, ny fahatsorany feno fahamendriana dia nahatonga ny olona hatoky sy ho tia azy ary anaja sy hanome voninahitra azy. Koa raha afaka nanao izany ary Abrahama, moa ve tsy azoko atao koa sy azonao atao ihany koa ny miaina tahaka izany. Ka ny fahaizana mampandefitra ny sitrapon'ny teny sy ny fileferana tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra no lakile ahafahana manao izany. Koa aza velandalo fotsiny ary izao fotoana nandrenesanao ny afatra izao fa aoka mba ho fotoana izay andraisanao fanapahan-kevitra mba hiaina izany fiainan'i Abrahama izany ka hiara-miasa amin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay dia afaka hiteny tahaka ny Paoly ihany koa ianao hoe fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Tsy mba irinao ve ny ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra ka hizara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa, hitady ny hamonjena ny hafa. Noho izany tadidio ary
fa i abrahama dia afaka nanao izany. Ianao koa raha mety ianao dia ho azonao atao tsara ny miaina zany fiainana izany a mpiara-miasa amin'Andriamanitra ka ho ao aminao retoetra tsara izay hita teo amin'ny Abrahama toy ny fitiavana ny hafa, fitiavana mampiatrano vahiny, fitiavana ny olona rehetra, fitiavam-bavaka, eny ny fileferana amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fahafenony. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao fa tontotratra amin'ny farany ny fianaranay ny teninao teto tao anatin'izay andro vitsivitsy izay. Minao fa ny teninao izay nomenao anay teto dia tsy ho tahaka ny voa izay nafafy teny amoron-dalana ka avy ny vorona ka nandany azy, na koa ho tahaka ny voa izay nafafy teny amin'ny tany marivo ambonin'ny vatolampy izay tena nalaky ny trebona ihany ka rehefa niposaka ny masoandro dia nalaky nalazo ihany koa satria tsy nanampaka lalina ary dia nalaky maty avy eo. Na koa tahaka ny voa izay voafafy teny amin'ny tsilo ka lasa voagejany tsilo taty aoriana. Faoka kosa reny teninao mba ho tahaka ny voa izay nafafy teny amin'ny tany tsara izay namoa voa tsara kokoa, ny sasany avy 100 eny, ny sasany avy 80 eny ary ny sasany avy 30 eny. Zany ny fanirenay dia ny amoaza ny teninao eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny namanao Rija Esperanto Mory no niaraka taminao teto tao anatin'izay andro vitsivitsy izay ka manao veloma anao indray ho amin'ny fotoana manaraka raha sitrapony Tompo. Hitahy anao hatrany aneny Tompo. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Feony Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.